dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana indray miaraka amintsika amin'ny fampahery no anatin'izao teny foy izao elohan'ny zavatra rehetra hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray ao isan'andro izay dia mahatsiaro ny fahasoavana sy ny famindram-pony lehibe noho ny arovanao anay tamin'ny loza izay efa natahorana hianaka manerana ny firenena, na dia eo arany takaitra na velany teo amin'ny sambatan'olona, teo amin'ny ankohonana, teo amin'ny firenena iray manontolo mihitsy. Izany rehetrarehetra izany dia navelanao hitranga satria manana ny fomba hitantananao ny sambatan'olona ianao. Angatahana aminao dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva mba ahaizanay mamantatra ny hevitra no mambadika ny zavatra mitranga rehetra ary miara-miompom-peo amin'izao izay tsy nysoa ihany ny raisinay avy aminao fa nyrantsika eo kanefa manana lalana hitondrana fiadanana ho anay ianao mba hanananay fanantenana ny amin'ny farany manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra tompo. Zavela anjainy andro lavy izy efa miohery mba fahanay miverina tanteraka aminao. Atoko sy mino izay fa nanao voninahitra ao ianao, namaly vavaka ianao ary mbola matra lavitra no miloza izay efa niatra taminay, ny fahasoavana izay mbola homaninao ihany koa. Amin'izao fotoana foy izay fahanay mifampahery izao dia ianao mametraka ny tena mpavampanonkonao ary ny fanahinao masina tompo naka hiasaka anananay tsiraray fonofo mba zanay mitahiry ny teninao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manoana ny fahasoavana sy ny fiadanao amin'ny tompo amintsika mandrakariva. Misaotra n'Andriamanitra lehibe dia lehibe tsika satria isan'andro isan'andro dia mampiseho ny fahasoavany Andriamanitra na miditra fo tamintsika na dia teo arany zavatsarotra nandalovana hitantaratra ankehitriny fa mizotra amin'ny lalan'ny fandresena ary izay maha-Andriamanitra be famindram-po, an'Andriamanitra mitsinjo ny olona izy ary misaotra ihany koa tompon'andraikitra rehetra mitantana ny firenena sy ny isa-tokony izay niara-niezaka ny tolona mba handresy ny valanaretina ny fahavalo izay iraisana na dia teo arany zavatsarotra tsy maintsy ny lalovana tsy mba kivy tamin'izany ary reny rehetrarehetra reny dia hitan'Andriamanitra ny fikelezany tsiraray ena ainy ka natonga azy namaly vavaka. Tsy haiko tsy saotra antsika isam-batan'olona izay ndray fony ndray saina raha nataony anso mba hiditra amin'ny fiefadekanina iara-mivavaka ho an'ny tenantsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny fiangonantsika, ho an'ny firenena iray manontolo. Andriamanitra tsy manao tsinontsinona ny fikelezantsika iny fa mihainy vavaka izy araka ny fantatrisika eo na dia tsy ny olony rehetra raha ny resy lahatra hiverina amin'i Jehovah araka ny tenin'i Jesosy hoe ny amin'ny olom-bofidy dia afohezin'Andriamanitra ny loza ary notsika fa zany rehetrarehetra zany dia fomba hanehoan'Andriamanitra fa tsy afa-misaraka amintsika izy mitantana antsika isan'andro. Teny fikasana izay tonga tamintsika moa raha mamerina izany eo amin'ny Zakaria 4:7 hoe ary izao ho Jehovah ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo voany. Teny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka ary takinako nefa ny finoana ao anatin'izay mba tsy hatonga antsika ho kivy ka hanao foana eo amin'ny fiainana ary hitantsika taratra tao anatin'izany teny fikasana izany fa mahafinaritra ny mieritreritra hoe Jehovah mandafy manodidina sady voninahitra eo voany fa tsy mora nefa no isehoany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary nijery tantara anankiroantsika dia ny tantaran'izao mba izay fantatritsika loatra ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainany
satria mantena hitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy kanefa niditra mitsehatra Satana teo anatrehany izay rehetrarehetra izay nakafanan'Andriamanitra ary nahazo permission mihitsy ny devoly namely an Joba. Tsy iverenantsika lava ny tantara fa hitantsika mifaoriana mafy ny anjady taminy fa ny fiafaran'ny tantaran'ny Joba dia namerina ny fiadanan'ny Joba mihoatra lavitra tamin'ny voalohany eo Andriamanitra io ary izay ilay voninahitra amin'izao satria teo anatrehany fahavoazana sy ny zavatra nandalovan'ny Joba izay tsy avy aminy fa navelan'Andriamanitra hitranga tsy nisy izay tsy naneso azy nanenjika azy hatramin'ny vadiny ny sakaizany rehetra kanefa tsy nampiala azy tamin'ny fahamarinana izany ary izay fifikirany tamin'ny fahamarinana izay no natonga an'Andriamanitra namaly vavaka lehibe ho azy. Dia tanteraka ilay teny any amin'ny Zakaria hoe izao mandafo manodidina azy ary voninahitra eo foana. Hitantsika ihany koa tany amin'ny bokin'ny Daniela ny toe-panana nana ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego teo anatrehany fangejan'ny Nebokadnezara satria nitanjona ny kendren'ny Nebokadnezara dia ny ampiakohaka ny firenena rehetra mifoto-kevitra izay najorony mba ialany amin'ny Andriamanitra velona ary anompoindreo andriamanika hafa kanefa noho ny fahasahiana izy telo mirahalahy nijoro dia tsy misy antony tokony hamalina eo izy ry mpanjako fa fantatray fa ny Andriamanitra dia mahavonjy anay amin'ny tananao kanefa na tsy izany aza izy dia tsy ankohaka eo amin'ny laoniny sary olona volamena izay natsanganao izay ary teo anatrehan'izay raha tsy hevitsika kely ny tantara dia natsipy-tany anaty laforo mirehitra avo izy telo mirahalahy tsy fantany izay zavatra hitranga tao anatin'izany fa saingy no fifikirany tamin'Andriamanitra dia tsy izy no misafidy hoe atsipazo any anaty laforo mirehitra avo izay fa reto olona reto ny netraketraka satria nieritreritra fa nanana hery afaka manasa azy dia nanepy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anaty laforo mirehitra avo ary voatsipy ampatorana ary maramila faran'izay natanjaka mihitsy no nanepy azy telo mirahalahy tao anatin'ny laforo mirehitra avo kanefa ny zavatra nanaitra tao anatin'izay dia zao izy telo mirahalahy tao anatin'ny laforo mirehitra avo tsy may fa lasa efatra ny tao anatiny ary ny filazan'ny Nebokadnezara azy hoe tsy telo lava ozy no natsipy tao anatin'ny laforo mirehitra avo ko ny mahita olona efatra ary ny ray amin'ireo izy dia tao zanak'Andriamanitra rehefa manady adiny soratra masina tsy izy io fa efatra io fa Jesosy Kristy izay ilay voninahitra eo foana izay tazan'ny Nebokadnezara tazan'ny olona rehetra ary io no natonga antsika niresaka hoe tsy maintsy tsika manaiky miditra ao anaty laforo vao mahita ny voninahitra Andriamanitra zany mandalo toe-javatra sarotra tsy volena tonga ho azy tsy nampozina kanefa vokatra ny fifikirana amin'Andriamanitra dia na inona zavatra mitranga dia matoky ny famonjen'Andriamanitra mandrakariva fa dia ivelany kosa dia gaga ry Nebokadnezara nahita ny voninahitra ary io ilay resantsika hoe le fahamaizana ny eritreretina hamelezana ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego lasa fefy manodidina manamarina ny tenin'i Jehovah hoe ary izao ho Jehovah ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo foany ary Jesosy izay miaraka amin'izay antoka niaro azy tsy ho mainy hafa izay ilay voninahitra eo foany fa dia ivelany kosa ny olona tsy tafiditra tao anatin'ny laforo mirehitra avo dia gaga ary mety mangetaheta fa raha otsana tanteraka mihitsy manoloana ny herin'Andriamanitra izay niaro ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego fa ny manaitra osika dia le miaramila faran'izay natanjaka izay namatotra azy telo mirahalahy nanipy azy tao anaty laforo mirehitra avo maty ringana tsy nataty ny herin'ny hafanan'ilay avo ary eo indrindra ny mampatahotra amin'izao vanim-potoan'izao hoe toe-javatra mitranga rehetra nge misy farany avokoa ho an'ny olona mifikitra amin'Andriamanitra dia manantena
voninahitr'andriamanitra tahaka ny Joba, na dia mafy arany zavatra nandalovana, izy tsy nafantatra zay zavatra hitrango eo amin'ny fitantanany n'andriamanitra azy, fa teny ampandehanana teny dia nandalo nitoedy zavatra sarotra, kanefa teo anatrehan'izay dia natoko mandrakariva an'andriamanitra fa lozan'izay mankala, lozan'izay mitsaratsara, lozan'izay manenjika fa ny atahorana aty ivelany kosa tahaka andreo miaramila faran'izay matanjaka ninonninona ery hoe tena retolona reto efa tokony fahaizina enjehana esono dia zao misy fotoana voatendrin'andriamanitra na dia tsy lehilahy fary na dia tsy natao tao anaty lafoniny rehetra fa azy ivaly amin'ny ataony fahafatesana no vokany fa fambaraka tanteraka mihitsy. Tsika nefa tsy mivavaka ho amin'ny fahavalo e Jehova anizaniza manenjika dia ataovy tena mitondra faisana, tsy fomba ny kristianina zany fa tenin' Jesosy ara dia mivavao an'izay manenjika anareo fa velao ho an'i Jehova ny fahamaliana, fa ny faliantsika fotsiny nefa dia zao hoe Andriamanitra momba antsika, momba nisam-batan'olona, momba mihitsy ny firenena. Zany akory tsy midika hoe satria nitsahatra ny loza efa manomboka miroso ny fandresentsika hoe nankasitrahan'Andriamanitra daholo ny olona efa nentsika teto ny tenin'i Jesosy Kristy hoe Andriamanitra mampiposaka ny masoandro ny amin'ny tsara sy ny ratsy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, satria izay ny aina any ny olona fa tsy hoe miposaka amiko amin'ny masoandro na milatsaka amiko ny ranon'orana dia tsara fa no ny amin'ny olombitsy dia lasa amin'ny olombitsy no hitahina ny manodidina izay ratsy fanahy, fa tsy vita an'izay ihany koa fa teo anatrehany ty zao tontolo zao ty teo anatrehany firenena dia marina eo amin'ny lafiny anankiray koa izay tenin'i Jesosy Kristy izay hoe raha misy loza tsy hoe marina ka tsy andalo fitaintainana fa miatra amin'ny tenako ihany koa, miatra amintsika rehetra na dia miazona ny famarinana azy ny loza fa hafa ny tantanan'Andriamanitra kosa ny olona miaraka aminy ao anatin'ny atom-panahy, ao anatin'ny adi-tsaina mety ho tratran'ny aretina, misy lavo noho ny aretina fa tsy voatery hoe marary, tsy voatery hoe lavo dia hoe olona niodina tamin'Andriamanitra, fa misy hevitr'Andriamanitra avokoa ao ambadika izay rehetrarehetra izay mba hatanterahany ny teniny hoe zao Jehova mandafo manodidina azy manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra tahaka ny Joba nandeha nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy ary fantany ny Andriamanitra izay hivavahany fa tena Andriamanitra miaro azy ary izay natonga azy tsy kivy fa ninonninona zavatra mitranga dia natoky an'Andriamanitra toraka izany koa Daniela, Sadraka, Mesaka ary Abednego izy tsy nafantatra izay zavatra hitranga taminy tao Babilôna, tsy voaomana dia mimeloha hoe anka tsy maintsy misy laforony rehetra afo izay hanipazana anareo ange tsy izay ihany ny zavatra mafy nandalovan'ireo zatovo ireo fa nifikitra tamin'Andriamanitra fotsiny izy ary natoky ny fitantanan'Andriamanitra ka nababo tao Babilôna ary izy dia zao tsy niala tamin'ny fifikirana tamin'Andriamanitra kanefa jereo fisehoany voninahitr'Andriamanitra dia toraka izany koa eo amin'ny firenentsika ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona dia ilay fikasana tsara ao anatiny te hanao zavatra tsara amin'ny fifikirana aminy fandehanana ny famarinana ka ninonninona tanjona eritreretin'ny olona ho tanterahana ny lalana tongavana amin'iny tanjona iny tsy misy mahafantatra ny fitantanan'Andriamanitra ary toraka izany koa ny zavatra mitranga teo anivon'ny firenena. Nisy fikasana tsara teo anivon'ny mpitantana, nisy fikasana tsara na dia eo anivon'ny fiangonana raha samy manana ny fikasana tiano tanterahana izay tsara fa tsy mahafantatra fisehoan-javatra eny ampandehanana ny olona satria Andriamanitra mitantana ny olona fa eo am-pelatanan'Andriamanitra nefa izay fikasana tsara izay fa eny ampandehanana eny nefa ny zavatra mitranga dia tsy fantatritsika. Misy foana ny zavatra tsy ampozana, mety misy loza, mety misy hafaliana vetivety kanefa ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia efa voaomana tanteraka ho amin'izany ary Andriamanitra rery ihany no mahafantatra ny olona izay afaka mandalo toe-javatra sarotra tahaka an'izay. Inona ny tanjona kendrena sika? Tanjona kendren'Andriamanitra manoloana ny fizahany toetra sy ny fakapanahy maro isan-karazany izay mianjady
de zao nisy voninahitra am'le olona matoky an'andriamanitra fa milafiny anankiray ny atapombava mihitsy ny olona tsy matoky an'andriamanitra hoe tena tsy tafavoaka manoloana ny toejavatra sarotra jerevitaka tamin'ny androny joba nandeha mahitsy angitsy fa rehefa tena tratry ny aretina izy rehefa mijery ny tantarantsika nanometsiny azy ny vadiny nanometsiny azy ny ralany ohatrany hoe avamina tonga loza ary zavatra tonga torak'izany keo ndrandray zavatra eritreretin'ny olona sasany amin'ny toejavatra mitrango eo amin'ny firenena satria tonga ny loza dia eritreretiny fa anka le olona io mihitsy ny tena mahatonga n'izao aretina mitranga zao tsy afaka mamorona aretina io olona io fa avelan'andriamanitra hitranga zany mba hanamborofony fa hafa ny tantanan'andriamanitra ny olona mandeha ny famarinana ary zay indrindra nandraisantsika ny tenin'andriamanitra anankiray eo amin'ny korintianina voalohany toko 10 dia ny 9:17 dia zao ny voasoratra hoe tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona ozy nefa mahatoky andriamanitra ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba fakampanahy ozy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba hazakanareo izany zany hoe ny zavatra miatra amin'ny zanak'olombelona rehetra tsy mbola tena fandringanana fa tsy ho zakan'ny olona zany fa ny zavatra miatra rehetrarehetra dia zao zakan'ny olona tsiraray avy ary andriamanitra mahafantatra ny zavatra zakan'ny isam-batan'olona tahaka ny zavatra mitranga eo anivon'ny firenena firifiry ny fahoriana ny atom-panahy ny olana nandalovany mpitondra firenena rehetra fa arak'izay zakany fotrany tamin'ity ndray mandeha ty io ny filoza voatendry kanefa io koa ny loza zay niatra fa maninona zany zavatra zany no mitranga andriamanitra rery ny mahafantatra fa afaka ny fidy olona nge andriamanitra olo-kafy napetraka teo fa ahazaka ve fa matoa izy nitafapetraka teo dia andriamanitra ny mahafantatra fa izy no ahazaka hiatrika ny fakapanahy mafy zay menjady mahakivy mampiravoravo tanana manoloana ny toejavatra mitranga tsy mora mitady vahaolana sady mitsinjo ny fiainany vahoaka ny fahavelomany kanefa mijerika eo ny fahasalamany ary etsy an-danin'izay mbola misikitra amin'andriamanitra ary manantena ny famonjen'andriamanitra eo anatrehan'izay ary ny zavatra mitranga tsy azo lazaina hoe maivana fa araka ny teny sy ny paoly apôstôly hoe tsy misy fakapanahy mahazo anareo fa tsy izay zakan'olombelona mahatona velan'andriamanitra hitranga zaka tsara mihitsy fa zay zaka zay akory tsy mora ny miatrika an'izay kanefa rehefa matoky an'andriamanitra ny zavatra mitranga kosa dia matoky andriamanitra ozy ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra no zay zakanareo zay zaka ihany tsy afaka manaotra an'izay na dia mafy ary ny zavatra nandalovana matotsika nivoaka ho mpandresitaka an'izao zaka tsara ary misaotra an'andriamanitra tsika men'andriamanitra mpitarika zay tsy mitikivy miankina amin'andriamanitra mandeha amin'ny famarinana ary tsy mba mamaly ratsy ny ratsy fa mitaonany olona kosa mba hanaja ny fepetra hivavaka amin'andriamanitra ary lasa tarazo eo amin'izay tonga sainy zany mba hianatra ny fitondratena nananany ary zay fiarahan'izay fifamezatanan'izay firaisaposy firaisakin'izay mahatonga an'andriamanitra mamaly vavaka manoloana ny toejavatra sarotra zay mianjady amintsika araka ny resantsika eo rehefa jerevana ny tantarany joba dia ty firenena malagasy ty nke no joba mihitsy navelon'andriamanitra andalo toejavatra sarotra ary fantatritsika fa ny fakapanahy zay mianjady ny loza zay mianjady tsy avy amin'andriamanitra fa misy devoly zay nahazo alalana tamin'i Jehova namely mba hanaporofona fa tsy miala amin'andriamanitra ny olona ary rehefa tsy miala amin'andriamanitra ny olona anankiray dia zao mamerina ny fiadanana ho am'lohan'ny andriamanitra ary manantena anyzantsika eto anivon'ny firenena hoe tena tsy maintsy isy ny fivoarana tsy ampozina eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay araka ny nanazavahantsika ny Zakaria 2:7 teny fikasana io nge dia teny fikasana ho an'ny olona efa saikakivy ho an'ny olona zay voatendra norona tanànan'i Jerosalemy ho an'ny olona
zay sy ny fidian'andriamanitra mihitsy anangana ny tranony Jehovah kanefa nisy nampiravoravo tanana, nisy nanakivy, nisy ara nandraona mihitsy efa tonga ny tenin'andriamanitra moa hoe ndana ilazao zao mandafy manodidina azy ary zay no nampisikina ny zanak'Israely ka nanohizany ny asa ary zay koa miafatra mpitaina amintsika ninona toe-javatra mitranga manoloana ny teny fikasan'andriamanitra zay takiana amintsika ny finoana azakiviny amin'ny toe-javatra mitranga rehetra fa manantena mandrakariva an'andriamanitra satria ny fakapanahy zay mianjady amintsika ozy de tsy misy afa-tsy zay zakatsika satria matoky io andriamanitra io fa tsy amelatsika alaim-panahy mihoatra noho zay zakatsika fa momba fakapanahy de asiny lalana ahafahantsika koa mba hazakatsika an'izany misy lalana efa voasorotr'andriamanitra rehefa miaraka amin'ny lalana mahagaga, lalana tsy ampozina, lalana mahatapimbava ny fahavalo eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Inona nefa ny zavatra tokony ataontsika araka nyresantsika hoe manana ny tanjona kendreny ny sambatan'olona mba anatanterahana zavatra tsara fa mandra-pahatonga n'iny fahatanterahana iny neninenina pilany napetraky ny olona tsy fantatritsika zay zavatra mitranga eny am-pandehanana iny ary hitantsika taratra eo anivon'ny firenena zany ny fikasana tsara tiana mba hampivoarana ny ty firenena ty ary tsika koa nivon'ny fiangonana fantatritsika ny fikasana tiatsika ho tanterahana mba hampivoatra ny firoboroboan'ny fiangonana fa eo anatrehan'izay elanela-potoana ahatonga ny fahatanterahany zavatra kasaitsika tsy fantatritsika zay zavatra mitranga misy foana ny zavatra tsy ampozina, misy ny ady tsy maintsy atrehana, misy ny olana fa mbola hafa kosa nefa ny miaraka amin'andriamanitra avelan'andriamanitra ho tanteraka nge ny fikasany fa manoloana nireny toe-javatra reny de misy fikasan'andriamanitra tiany ampahafantarina ny fahavalo indrindraindrindra taka ny tamin'ny Joba fampahafantarina any Satana fa ny olona miaraka amin'andriamanitra de zao tsy maintsy tafavoaka, tsy maintsy mpandresy ary toraka zany ko toe-javatra mitranga amintsika amin'izao vanim-potoana zao navelan'andriamanitra andalo am'izany toe-javatra zany fa tsy misy nanam-po hoe isy aretina, isy loza ary araka nyresantsika hoe na hidika vy na hidika fanantsika tsy mampitsahatra ny loza tsy hatra manerina n'izao tontolo zao ny zavatra mitranga na inona zavatra kasaina tanterahana tsy misakana ny olana tsy isa zany fa mbola hafa kosa nefa ny olona miaraka amin'andriamanitra fa asian'andriamanitra lalana ahafahana miala amin'izany rehetrarehetra zany ary eo natrehan'izay indrindra no anoroany Solomona any amin'ny obolana toko fahatelo obolana toko fahatelo de ny andininy fa 5 sy 9 eo ihany mbola hisaritana ny saitsika hoe aza misioka fa mbola tsy tafavoaka ny alitsika ny takaitra navelany eo aretiny eo mbola manjoy ary io aretiny io mbola tsy tena resy tanteraka fa mbola maretsika vetsy averoa ny olona zay voakasika zany rehetrarehetra zany ary reny nefa velan'andriamanitra mbola hitarazoka ihany keo satria ny tanjona kendren'andriamanitra de zao mba hatonga ny olona hifikitra mandrakariva aminy isan'andro san'andro manoloana ny toe-javatra zay mitranga rehetrarehetra mba sehoan'ny voninahitr'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa manoloana ny zavatra rehetra raha tavavoaka ny freriana tokony apetraka tsy tokony hisiteny mihitsy hoe no niezaka nataoko angeny natonga an'izao fa ninonenina ezaka nataotsika de zao raha tsy nisy sandrin'andriamanitra nitsotra tsy tafavoaka tamin'ny loza zay niatra isika ary raha tonga ny freriana araka ny tenin'ny mpanao obolana hoe ny freriana mahatonga fahalavona de mety mafimafy kokoa noho izao ny zavatra hitranga fa ny zavatra atao miaraka amin'andriamanitra de tanterahana mandrakariva ho anatin'ny fanetreteny manaky ny fandaminan'andriamanitra miankina mandrakariva amin'andriamanitra ka manoloana ny toe-javatra sarotra zay andalovana de mila tsikivy ankinina amin'andriamanitra ny zavatra rehetra obolana toko fahatelo ny andininy fa 5 sy 9 de zao voasoratra hoe matokian Jehova ozy ampifonao rehetra fa za miankina ny fahalalanao ary zay le zavatra tokony ho tandremana ninenina fahalalana fahaizana traikefa nanana ny olona mirehare tsy maintsy menjera foana fa matokian Jehova fa aza miankina ny fahalalana dikan'izay akory tsy hoe apetraka akory ny fahalalana fa miafina ao ambadika zay le hoe aza mieritreritra mihitsy hoe ny hery
izay ananasika ny mahatonga atsika ho tafavoaka tahak'izao fa tsy haitsika ny zavatra tsy ampozina zay mety andalovana. Ary ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo toe-javatra sarotra mandrakariva mba hoentin'Andriamanitra manam-pirofo fa mivoaka mpandresy mandrakariva iry ary zay no inotsika amin'izao firenentsika zao mandalo toe-javatra sarotra raha firenena ny ivelany angeraha mijery ny fahakelezana ty firenentsika ty tena potika tanteraka tsy hitafarina intsony zao firenena zao manoloana ny loza zay niatra kanefa ny zavatra mitranga tsy azo lazaina hoe potika anketsika fomba fijery hafahafa no mahita fa tsy misy fivoarana eto nevo ny firenena fa na de teo ary ny zavatra tsarotra tsy maintsy nandalovana de misy fahagagana satria taon'ny fahalalany mpitantana fa teo koa ny fieteherana tamin'Andriamanitra zay antony mbola mahatonga ny fiainatsika tahaka zao ary zay ny mahatonga ny afatra Andriamanitra hoe raha tafavoaka fa tsika zao mbola tsy tafavoaka aleo mahatoka an' Jehova amin'ny fo rehetra fa tsy miankina ny fahalalany de ozy ny lazaina hoe maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamy malalanao tsy fantatritsika ny toe-javatra mitranga eny ampandehanana eny fa neninenina toe-javatra mitranga na ho fifaliana na ho fahoriana apetraka mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra mba isian'izay atanteraka an'izay le hoe izy andamy manolalanao ary zay indrindra no mahatonga zavatra mitranga eo anatrehan'ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra atsika eo mandafy manodidina ary ho voninahitra eo foana zany hoe Andriamanitra te hampitandrina mandrakariva manoloana ny zavatra kendrena fa tsy mora nahitanao zavatsoa fa tsy maintsy mandalo ady ary io ady zay atrehana io nefa tsy ampozina aretina aloha iny nandalo fa tsy haitsika koa ny zavatra mitranga fikotrehana fikomina vetsy averoa fanapepona fanakiviana fitaoman'olona anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany zavatra atrehana daholo zany ary mbola maro tsy tambisaina miatra lavitra noho izany ary ny zavatra mitranga mba hatonga ny olona tsy hatotosa ny tanjona kendreny ary zay fotom-pisainana rehetrarehetra zay de zao fotom-pisainana avy amin'ny devoly satria tsy zaka ny devoly mihitsy no ahita an'Andriamanitra hoe mandafo manodidina atsika sy ny ampiseho voninahitra zay ny mahatonga azy na azo permisio tamin'ny devoly satria misy vanim-potoana ianao miaina miadana tokoa fa misy vanim-potoana andalovam-pahoriana ary amin'izay vanim-potoana zay raha mahatoky ny olona anankiray fa niaraka tamin'Andriamanitra raha natoky ny olona anankiray fa nandeha nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra ka misy toe-javatra ratsy zay miatra amin'ny fiainana de tadidio rereo olona misy Andriamanitra manao devi amin'ny devoly eo ary tena pirofo amin'ny devoly hoe neninenina toe-javatra mitranga tsy miala amiko zany io olona eo ary ho asehoany amin'ny satana ihany keo fa ny fiafaran'iny olona iny mihoatra lavitra noho ny tamin'ny voalohany zany hoe tsy mahakivy ny toe-javatra mitranga fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika de nyankina atsika amin'ny ampofotsika rehetra mba fahany mandamy manolala atsika amin'ny Petera ny amarana atsika azy mba andraisantsika teny fampahirezana de eo amin'ny Petera voalohany Petera voalohany toko fahadimy Petera voalohany toko fahadimy ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay toromarika daholo tony ary zay le tenintsika hoe tsy hoe efa manompoka ny vokom-pandresitsika de ho avelantsika ihany Andriamanitra anga de tsy rarahan'ny fivavahantsika de anantena hiankina amin'ny fahalalantsika fa ny zavatra mitranga rehetra de tokony ho nampifikitra atsika amin'Andriamanitra ary tokony ho lasa fahazarana roa taona nge tena mandalo amin'ny faharoa taona nandalovany toe-javatra sarotra raha nivalana retina fotsiny niatra teo amin'ny firenena no jerevantsika fa inona ny zavatra tsara tao ambadika izay valana retin'izay de zao fanazarana ny olona hifikitra amin'Andriamanitra sy tsy ala amin'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra ka rehefa tonga ny valim-bavaka de zay tokony ho toetra raiky tapisaka amin'ny olona mihitsy ny mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra sy miankina amin'Andriamanitra satria ny rapitso tsy fantatritsika ny zavatra hitranga rapitso tsy ampozitsika na ho soa na ho ratsy kanefa raha zavatra mafy
takan'izay nandalovana takan'izao mbola hafa ihany ny olona miaraka amin'andriamanitra satria mampianatra atsika hiampina, mampianatra atsika hitandrina, mampianatra atsika hanaja fipetr'andriamanitra. Tatsika zao fa miaina ny valanaretina kanefa mbola mipetraka foana ny fipetra ara-pahasalamana mba ho lasa fahazadiny hoe ninenina teo zavatra mitranga efa niomana mandrakariva fa tsy mahafantatra hoe tena inona le zavatra hitranga manaraka. Fa zay toe-panahy mifikitra amin'andriamanitra zay vonona hanaja ny fipetra. Zay ny zavatra andrasan'andriamanitra amin'ny olona voalohany indrindra dia n'andriamanitra ny olona aloha anaiky ny fandaminana rehetra apetraka andriamanitra satria izy nahary tongotra mantanana. Kanefa solotena koa ny mpitondra fanjakana, solotena koa ny ray aman-dreny tian'andriamanitra koa mba isy an'izay fifanajana eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay zay tokony ho hita taratra eo anivon'ny firenena mba isehoany voninahitr'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona tsirairay avy. Kanefa dia ny zavatra ratsy mitranga mozika tsy avy amin'andriamanitra fa misy defi ataon'andriamanitra amin'ny devoly ary azo antoka tanteraka fa tena nanao defi tamin'ny satana. Jehova jerevo ty Madagasikara ty fa anaty fa tsy miala amiko izany ty ary zay mianto ny valim-bavaka miatra amintsika ary tsy vitany hoe tsy miala amin'andriamanitra fotsiny ny malagasy fa ny azo antoka zay toetra ny mpitarika eny ange no toetra ny vahoaka ary ny azo antoka satria mpivavaka ny mpitarika dia ny akamaroan'ny olona mpitarika fa misy foana ny olona manaiky ho fitaovana eo am-pelantanan'ny devoly anakivy anaratsy amingana mandrakariva. Kanefa raha ny toe-javatra mitranga sy ny teny fikasana zay nomen'andriamanitra miala maina taka ny takotra mpanetsika rehetra zany hoe satana mihitsy miala maina taka ny takotra fa tsy maintsy miseho ny voninahitr'andriamanitra. Petera voalohany toko 5 dia ny 9 ka hatramin'ny 7. Ka amin'izany ozy manetretena ao ambany tana maherin'andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro ny ananantsika fanetretena eo amin'ny fiainoantsika ny tenan'andriamanitra, ny fiaterantsika amin'andriamanitra, faneketsika ny fitantanany fa araka io teny eo 9 io dia misy fotoana voatendrin'andriamanitra mba hanandratany ary miandrandranyzany tsika ary zany ny atao hoe olona matoky an'andriamanitra mahatoky tanteraka tsy maintsy isandratra ty firenetsika ty, tsy maintsy isandratra ny fiangonana miazona ny famarina, tsy maintsy isandratra ny olona zay matahotra an' Jehova. Ny 7 apetra ho aminy ozy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo zany hoe ny aditsika rehetra apetraka eo anatrehan'andriamanitra na ny rapitso aza tsara apetraka eo anatrehany fikasana zao ny fikasana tiako tanterahana Jehova fa mehoery afahako manana tanteraka an'iny fa tsy haitsika nefa ny zavatra mitranga eny am-pandehanana eny fa tsy maintsy mandalo ady, tsy maintsy mandalo areta, tsy maintsy mandalo loza. Kanefa dia zao matoky an'andriamanitra tsika fa izy no hiaro, izy mitantana dia tsy matahotra an'izany satria efa napetraka aminy ary apetra ao amin'ny fanahinareo rehetra ozy fa izy no miahanareo mahonona tena miaim-pena fa ny devoly favalinareo nandehana mandehandeha taka ny liona merina mitady sy arapany ary io le fipetra tian'andriamanitra apetraka amintsika hoe tena apetraka amin'ny fanahina rehetra kanefa tena mahonona tena ary tsarova fa ny devoly favalinareo tsy mandehandeha taka ny liona merina mitady sy arapany raha vao mitady fandrosoantsika misy foana mpamingyana ary io tena sain-dalany satana ary ny olona tsy miankina amin'andriamanitra dia lasa fitaovana eo am-pelantanan'ny satana hitondra faminganana fa ho an'ny olona kosa zay nametraka ny fiainany sy ny fanahiny teo am-pelantanan'andriamanitra dia zao izy ozy no andamina ny lalanao, izy ny miay anareo dia mametraka amin'izay izy ny fipetra tokony arahana toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo sy fa zany fahoriana izany dia manjondra lahanareo rehetra eran'izao tontolo izao inona ny tokony atao toero izy. Hoana moa ny fomba fanoherana ny aretina raha ivalina aretina fotsiny io sasao ny tanany zay ny fanoherana azy manaova kasibosy ajao ny elan'ny elina ray metatra aza dia mitangorona be aza mivoaka ny trano raha tsy ao aminatiny le fotoana ilanana zany fa rehefa tarafitsika amin'ny sehatra ra-panahy dia zay le fipetra zay no entina hanoherana ny asan'ny devoly fa ninenina teo zavatra mitranga
tsika tsy miady aminao fo mandra fa miady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ny zavatra tokony ataotsika de miaizatsika miaino mandrakarivanaandriamanitra mametraka ny fanahitsika eo ampialatanan'andriamanitra ary tsy miankina ny fahalalantsika araka ny voasoratra any amin'ny bokon'ny ambolana fa mahatoko kosa ny fitantanan'andriamanitra ary miaino tsara ny afatra sy ny fiapetrapetrakaandriamanitra andriamanitra moa tsy miditra amin'ny vatana andeha hiresaka amintsika fa misy ny mpanompony eo amin'ny sehatra ara-panahy kanefa mila mitandrina koa na eo amin'ny sehatra ara-panahy azy de zao misy fonangeniny olona baiboly mampiasainy fa hitondra fitaka eo amin'ny sehatra fitantanana ny fireneny misy fahaizana mamantatra fa iza ny tena mandeha amin'ny marina tokony ho inoko teny fa iza ny mandeha amin'ny tsy marina zay tena mitady korotana fotsiny fa ny afantarina fotsiny fa ao amin'ny olona anankiray andriamanitra de ty ny ambony indrindra ny fitiavana ao amin'izay misy fitiavana ao tena misy ny voninahitr'andriamanitra ary mitanjonakendren'andriamanitra amintsika de zao ny sehoany voninahiny ny atonga atsika hivoaka ho mpandresy ny hifaly ny fitantanany kanefa mitaky finoany zany rehetrarehetra zany de matoko sy minotsika fa anantena ny teny fikasana tsara zay nomen'andriamanitra atsika satria jehova ho mandafy manodidina atsika efa ny tena izy ary voninahitra eo foantsika tsy maintsy tanteraka zany tsy maintsy to zany andriamanitra nao ny metombonandrom-pahavelomana ho atsika isambatan'olona mba fa atsika migoka zany fifaliana ao anatin'ny voninahitr'andriamanitra zany de hivavakisika misaotra no jehovaandriamanitra ray amin'ny teninao ndray izay azonay no raisina tamin'itian'io ity matoko sy mino fa melombelona ny fomapanahy ny sambatan'olona zany ary de ananany fofeny fanetreteny eo ambanin'ny fanarahany lamina rehetra apetraka ao misaotra nohony amin'ny zavatra rehetra efa nataonao ary matoko tanteraka tompo fa na de oara ny ady sarotra tsy maintsy andalovana de marina ny teninao miaro anay ianao ary mandafo manodidina anay ianao aoka zany teny fikasan'izany ny fikiranay mandrakariva mba tsy hanananay tahotra sohovitra manoloana ny toe-javatra andalovana fa mba tonga anay ahazo antoka tanteraka fa tsy maintsy mpandresy izay petraka tanteraka ampialatananao ny fiainana isambatan'olona tsy adinonay no mitondram-bavaka ireo marary mba hositraminao mitondram-bavaka manokana ny firenena zapotehana jehova fa ny avatahanay de mba ho ataonao ho isan'ny firenena modely ho tahafy ny firenena rehetra manerina n'izao tontolo meo fahendrena tanteraka ianka ny mpitantana filoam-pirenena mpiara-miasaniny sy ny tompona andraikitra isa tokony am'izao fitantanany firenena zao mba hatahotra anao andeha ho amarina mandrakariva mba hisehoany voninahitra ao ary indrindraindrindra ho anay mpitondra fivavahana mba tsy ho mpitaro bato vilambava fa tena hitaonany olona tokoa ho amin'ny tena famarina ny teninao de misaotra indrindra ray ny anaranao jesosy amen manao filomatsika amin'ny anaran'i jesosy a de manonona ny fahasoavana sy ny fahitana ny tompo amitsika mandrakariva